Araka ny fanambarana nataon'ny profesora Anta Marie Daniel, mpitondra teny ny CCO Covid-19 tao amin'ny televiziona nasionaly, dia olona enina vaovao indray amin'izao fotoana izao no mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. 4 amin'izy ireo dia lehilahy ary ny 2 kosa dia vehivavy. 5 amin'izao fotoana izao no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ary 12 amin'izy ireo no ahitana ny soritra-retina. Mbola miatra ary manan-kery manerana ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny état d'urgence sanitaire. Tsy misy miova ireo fepetra mifandraika amin'izay, hoy ity Narivelo Razafimahefy, ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nandritry ny fivanianany tao amin'ny televiziona malagasy io maraina io. Nanamafatra izy fa mbola mihiboka tanteraka ny eto Analamanga sy ny any Toamasina voalohany sy faharoa. Ho an'ny faritra hafa kosa, hoy izy, dia afaka mivezivezy hatrany ny fiara na mitondra olona na mitondra entana. No marihiny fa ny filohan'ny Repoblika irery ihany no afaka manambara ny vidin'ny toerana iray na distrika io na faritra eto Madagasikara. Raha ny salanisa farany mahakasika ny valanaretina coronavirus dia mahatratra 340,4 sy iray tapitrisa izao ny olona voan'izany maneran-tany. Ny firenena Amerikana ankehitriny no misy olona be indrindra vo satria miisa 7,305,402 hetsy izao no mitondra ny tsy mikaretina. Raha ho an'ny kontinanta afrikana dia miisa 2,705 izao ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus. Raha ny isany sitrana indray dia 20,703,5 izao no efa voamarina. Miisa 3,704,4 hetsy kosa ny maty.